Alakamisy 13 aprily 2024. Fanomerabadsika indray no anafinaritra amin'izao serasera izao dia manolotra ny fiadanan'ny tompo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra mihoana amin'ny alalan'izao mofinaina andro alakamisy izao, sady manatanteraka ny maraim-baovao tahaka ny fanaontsika fahizay ihany tsika rehetra ankehitriny. Vaovonao mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny mofinaina voalahatra ho vakinan'io dia ny Salamo 30:1 voalohany hatramin'ny 12. Milohan'ny hamakiana sy tondrana ny afatr'Andriamanitra avy amin'ny teny voalahatra dia andehantsika iombom-bavaka. Faly hatramin'izay Andriamanitra manolotra ny haja sy ny voninahitra ny fiderana sy ny fankalazana ho anao. Fa lehibe indrindra ianao, ny fitiavanao anay, ny famonjena efa nitanteranao anay tao amin'ny Kristy Jesosy ny fitsanganany tamin'ny maty, izay manafaka ny fanahinay koa, manafaka ny fiainanay, tsy voagejan'ny ny faratsira sy ny fahaverezana azy. Misaotra anao no ny andro izay homenao ankehitriny, ahatsiarovanay fa manavao ny andro iainanay ianao, ary te hanavao anay koa amin'ny fosaina fanahy. Misaotra Tompo noho ny fahavelomana, ary mitondra zahay ny fifonanay sy ny fiekekirokay rehetra, mba ho esorinao sy ho sasanao mirasonao Tompo, ary mba hanomezanao anay ny famelan-keloka sy ny famindram-po amin'i Jesosy Kristy Tompo. Tompo, raha miombona indray zahay amin'izao mofinaina maraina izao, Tompo, dia meo anay ny fanahy masina hanazava ny fosin'ny sainay, aizanay mandray zany mofon'ny fiainana zany, hivelomanay amin'ny finoana amin'i Jesosy Kristy zanakao, ilay mpamonjy anay. Mitenena ary Tompo, fa miaio izahay ary aoko tsapa anay ny hamamy ny teninao raha andramanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana ny vavakay. Amen. Dia ary vakiana ny Salamo 30:1 voalohany hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Anandratra anao aho Jehovå, fa nanitonay niakatra ianao, ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko aho. Jehovah Andriamanitro, nitaraina taminao aho, dia nahasitra anay ianao. Jehovah, efa napakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiaina-tsita ianao, efa nampody ny aiko ianao mba tsy hoisan'izay midina ny andavaka aho. Mankalaza ny Jehovah ry olony masina, ka midera ny anarany masina, fa indray mpimaso ihany ny fahatezerany, nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fitomaniana, tonga hivahiny miloakalina, fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana. Ary hoy izaho, raha mbola niadana, tsy angozogozo mandrakizay aho. Jehovå, noho ny fankasitrahanao dia nampitoerinao mafy ny tendrombohitro. Nanafina ny tahavanao ianao dia ory aho. Ianao no nantsoiko Jehovå, ary Jehovah no nifonako hoe, inona no soa azo amin'ny rako sy ny idinako any andavaka? Hideranao va ny vovoka? Anambara ny fahamarinanao va izany? Mianoa Jehovå ka mamindraha fo amiko. Jehovå, aoka ho mpamonjy ahy ianao. Efa napody ny fisaonako ho fandihizana ianao. Efa nanaisotra ny lamba fisaonako ianao, ka nampisikinay fifaliana, mba hankalazany ny fanahiko ianao ka tsy angina. Jehovah Andriamanitro, hideranao mandrakizay aho. Amen. Ray masonao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho amintsika hatrany ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Raisintsika ny andinin'ny 7 tamin'ilay Salamo no vakiana teo, ny andinin'ny 7 ihany, sady ho fampianarana, nefa ihany koa ho fifampaherezana. Dia vakiako amin'ny anaran'ny Tompo ny andinin'ny 7 amin'ny Salamo 30 manao hoe, Jehovå, efa napakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiaina-tsita ianao, efa nampody ny aiko ianao, mba tsy hoisan'izay midina ny andavaka aho. Amen. Eto zany ny mpanao salamo dia manao hira fiderana fankalazana an'Andriamanitra noho ny fitokanana ny tempoly. Nefa ihany koa misy
filazana eto fifonana samihafa, fangatahana famondram-poso famelan-keloka amin'Andriamanitra noho ny fahatserovany mahampanota azy. Singantsika manokana ary ty andininy fahatelo ity ka hojerentsika ny tenin'ny mpanao salamo, teny milaza fifaliana fa nampakatra azy avy tamin'ny fiainatsita Andriamanitra ary nampody ny ainy mba tsy ho isan'izay midina any an-davaka izy. Raha ihany ny fiainatsita sy ny lavaka eto, inona moa ny fiainatsita? Ny fiainatsita ery ambany ery moa dia misy dikany hoe Seol. Ny fiainatsita ao amin'ny testamenta taloha dia toerana misy ny maty, na ny marina na ny tsy marina rehefa maty izy dia ao amin'ny fiainatsita no mitoetra. Io fiainatsita io endrim-pijaliana ihany, endrim-pahoriana aorian'ny fahafatesana. Ary ity fiainatsita ity dia tena atahoran'ny jiosy mihitsiny, izany hoe fanahy midina any amin'ny fiainatsita izany, fahaverezana mantsy ny tena heviny, ary ny mahazatra ny fiainatsita dia tsy inona fa fahaverezana ao amin'ny testamenta taloha. Ka tena atahoran'ny jiosy mafy izany hoe midina any amin'ny fiainatsita na midina any an-davaka izany, toy ny hoe very ny fanahy, very rehefa lasa any amin'ny fiainatsita ny olona rahatrizay maty. Noho izany rehefa miresaka ny mpanao salamo eto, na dia rehefa marary koa azy izy satria misy marary mafy dia toy ny heveriny hoe fa lasa amin'ny fiainatsita mihitsy ny fanahiny noho ny aretina sy ny fangirifiriana mahazo zava-doza ho amin'ny jiosy mihitsiny izany hoe fiainatsita izany dia tena ialany arak'izay azo atao. Eto ary dia miteny ny mpanao salamo manao hoe Jehovah efa napakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainatsita ianao. Na tsy ary mafy sy ory ny mpanao salamo tia noho ny fahoriana nahazo azy, nefa nakarin'i Jehovah avy tany izy. Efa nampody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina any an-davaka. Toy nefa very mihitsy ny fanahin'ny mpanao salamo fa navotan'Andriamanitra noho Andriamanitra tsy nahafoy azy ary noho izy koa niankim-po tao amin'Andriamanitra. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia tadio tsara fa fandresena ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Any amin'ny Apokalipsy toko 1:9-10 dia milaza mihitsy hoe aza matahotra ianao. Fa izao ilay velona rehefa maty ao nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Noho izany fiainatsita nanampahory ny jiosy dia efa resin'ny Kristy. Ny fanakem-pontsika kristianina dia milaza koa manao hoe midina tany amin'ny fiainatsita. Izany hoe ny fahafatesan'i Jesosy nidinany tany amin'ny fiainatsita, nandresy ny fahefazo amin'ny fiainatsita izany ary nitsangana tamin'ny maty izy dia nitondra ny fandresena ny fasana, ny fahafatesana ary ny fiainatsita. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ihany no vahaolana ny amin'ny fiainatsita. Rehefa nitsangana tamin'ny maty ary ny tompo dia nizara roany ny fandehanan'ny fanahin'ny mino aorianan'ny fahafatesana. Ny fanisy ny fanahy rehefa maty ny mino dia makao amin'ny paradisa ny fanahy, fa izay tsy mino kosa dia mbola tavela ao amin'ny fiainatsita ny fanahy. Ka ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia mandresy ny orohoron'ny olona ny amin'ny fiainatsita sy ny fahafatesana ary te hitondra mandrakariva ny fiainatsika ho amin'ny fandreseny izany orohoro ny fahafatesana sy ny fiainatsita izany. Na tsy ary oro ny mpanao salamo dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy ary napakatra azy avy tao amin'ny fiainatsita sy ny lavaka. Andriamanitra nametraka azy eo amin'ny tany velona, mametraka azy eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Indraindray koa ry havana misy ny fiainanao diavon-javatsarotra, diavo-pahoriana, misy ady mafy azy dia toy ny hidina any amin'ny fiainatsita. Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, izay ihany ny vahaolana amin'ny fiainatsika. Tsy misy fahafatesana na fiainatsita afaka hanapaka amin'ny fiainan'ny mino
fa Jesosy rehefa nyteny manao hoe izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Itokio ary ny fandresen'i Kristy ny fahafatesana dia ny fitsanganany tamin'ny maty, fa fahavalo efa resy ny fiainantsika sy ny fahafatesana koa izay mino an' Jesosy Kristy Tompo dia tahako toy ny teneniny toy ny mavaka ataon'ny mpanao salamo ity manao hoe Jehovah, efa napakatra ny fanahiko avy tamin'ny fiainantsika ianao, efa napody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina any andavaka. Matsiaro fifaliana ny mpanao salamo satria nanehoan'Andriamanitra n'izany fanafahana lehibe izany. Tokony hatsiaro sambatra sy ho faly koa tsika kristianina satria nitsangana tamin'ny maty ny tompontsika te hanafaka antsika amin'izay mety ho fandrimpandriky ny devolo sy ny ratsy, te hanafaka antsika mihitsiny amin'izay fatoran'ny fahoriana sy ny fijaliana eto an-tany. Ny aretina mamely hain'i Kristy ny mamaha zany amin'ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ataovy ho tonom-bavaka ary ho fisaorana an'Andriamanitra, eno ho falekam-ponolo eo amin'ny fiainanao izao tonom-bavaka ny mpanao salamo izao manao hoe Jehovah, efa napakatra ny fanahiko avy tamin'ny fiainantsika ianao, efa napody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina any andavaka. Tsy ho very izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy Tompo satria efa noreseny tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty ny fahafatesana sy ny fiainantsika, fiainana mandrakizay ho an'izay mino sy matoky azy ho an'Andriamanitra ny voninahitra aminao ny fiadanany. Amen. Hivavaka isika. Tombo misaotra anao izahay fa izay mampangorohoro anay mihitsy hatramin'izao, eny amin'ny fotoana ho avy azy efa noresenao Jesosy tamin'ny fitsangananao tamin'ny maty. Resinao ny fahafatesana, resinao ny fiainantsika sy ny fahaverezana, nitsangana velona ianao ary isan'andro dia manatsotra ny tananao ianao Tompo mba te handray izay azo pahoriana sy mijaly ety an-tany, mba hitoraka ao aminao, ho afaka ny famatorany tahotra sy ny ahiahy, ny orooro ateraky ny aretina sy ny fahafatesana ary ny fiainantsika. Asan'ny devolo ny mampiororo anay isan'andro, fa asanao kosa ny mampahery anay, mampitoetra anay ho fahatokiana rehefa mino anao izay. Tompo avozinay ny fanoloran-tena aminao ka manolotra ny fiainanay, ny fifalianay, ny fahasalamanay, ny aretinay sy ny adinay, ny fahorianay koa izay, mba tsy ho izahay no izaka ireny, fa amin'ny anaranao Jesosy no izakanay azy, ka ho tsapanay fa ho maivany ireny no ianao rehefa nanolotra anay ny fitsarana. Reseo Tompo izay rehetra manjo ny zanakao, eny eo ny zavatsarotra mbola hatrehanay, dia ianao no hanampy anay amin'ny herim-panahy sy ny herin'ny finoana ary ny fahatokiana, mba tsy hisy haresy ny zanakao eto an-tany na inona satria miandraikitra anay ianao Tompo ary momba anay mandrakariva araka ny teny fampanantenana. Tahio ny mpianatra rehetra izay hanomboka ny fianarana, meo azy ny fahazavan-tsaina sy ny fiarovana mafy koa ao aminao, meo azy ny fahasalamana ary meo azy rehetrareny ny fisolotana arak'izay mahasoa ho avy. Tahio ny mpiasa rehetra izay manomboka ny asany arak'izay tokony hanaovany izany, dia tahio fifaliana, faherezana, fahasalamana arovo ny firenenay sy ny vahoaka amin'izay aretina. Tahio ny fitsaboana mba ho lavorary ny fahasalaman'ny malagasy rehetra. Tahio Tompo ny fitondrana mba hanana ny fahatahorana anao sy ny fanohavana ny sitrapon'Andriamanitra. Apetraka eo an-tananao ny fiangonana sy ny asa fanompony ary ny fitoreny sy ny adidiny. Tahio ny mpianakavy ny finoana miombona ny an-tokantrano any nefa tsy mafy ny fiombona atao am-piangonana. Apetraka eo an-tananao izay fandaminana ho ento manatanteraka ny fiarah-mivavaka, ary tahio ny isan-tokantrano raha misy marary ho sitrana izy, ary raha misy manana ahy hanana fanantenana ao aminao Jesosy no nihery ny fanahy masina. Misaotra anao izay ny amin'izay fandarana rehetra azo nitanterahana tamin'ny alalan'izao serasera izao, ambino hatrany ny zanakao ny tompona andraikitra mampita itony fandaharana itony, meo azy ny fahasalamana sy ny hery, ary tahio izay asany sy ny fianarany
ary ny ho avy sy mitoko hatrano misy azy. Eo anao ny voninahitra Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao, fa ho aminay hatrany anie ny fiadananao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia ho tanteraka amintsika rehetra indray ary havana izao tsodrano sy fitahin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika izao. Hoy ny Tompo, aza matahotra, izao ilay velona, efa maty aho, nefa ino velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Fa Andriamanitra ny fiadanana hanome anareo ny fiadanana araka ny Jesosy Kristy Tompontsika ankehitriny soko mandrakizay. Amen. Hoan'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia misaotra riavina ny amin'ny faharetana. Dia mirary soantsika menakavy hatrany ho atokantrano ao amin'izay rehetra atao. Misaotra ny teknisianina sy ny tonandraikitra rehetra. Mirary soantsika itahin'ny Tompo mandram-pioana indray.